Iaraka hivavaka tompoko. Jehovah-Andriamanitra iray eo dia mbola misaotra anao izay noho ny aleben'ny famotramponao sy ny fitiavanao ka mbola nitehirizanao anay hatramin'izao, na dia eo ary ny toe-javatra misy vahalanaretina izay manainika ny firenena, na dia eo ary ireo olona izay ao anatin'ny aretina. Mbola mamindra fo ianao ary mbola tsy mandringana ary mitainitaina matahotra ny vohokanao, indraindray matahotra ny manadino anao ka tonga mifomonomonona, kanefa fantatray fa Andriamanitra tsy mba manome tsiny ianao, fa Andriamanitra miasa mandrakariva ary mitodika ny sainay mba tafaverina tanteraka aminao. Mankasitraka anao izahay satria tsy ny soa ihany ny raisiny avy aminao fa ny ratsy koa, satria ianao mahalala fa mahasoa anay izany rehetrarehetra izany, tsy hainay nefa ny tsy hisaotra ary mangataka ny fifonana tanteraka aminao no ny fiodinanay mandrakariva ka tsy hatsapahanay ny hafatra tianao ampitaina, ary mbola manantena fa Andriamanitra mbola miala nenina ianao ary mbola misy fotoana izay mitendrenao hitondra fanasitranana tanteraka. Mangataka ny fanahinao masina mba hiasa mahery ety anatinay tsirairay avy, mba hatonga anay tompo hahatakatra ny zavatra tianao ampitaina, ka tonga anay tonga amin'ny famelovan-tena tanteraka, todika aminao, tonga amin'ny firaisapo sy ny firaisan-tsaina ny firenena rehetra mba hanafaingana ny fanasitranana. Dia ny voninahitro no aseho indray ao anatin'izao fotoana foy izay hifampahiraizana izao. Toko sy mino ary izay fa nambara indray ianao ny sitraponao ary meonay ny fo feno fanaitretena aizanay mankatony fiapetra rehetra izay apetraka ao, dia amin'ny anaranao Jesosy anaovanay izany vavaka izany, amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy io, fahasoavana sy ny fiainana ny tompo amintsika mandrakariva. Tsy haintsika ny tsy hisaotra n'Andriamanitra noho ny fitantanany, satria hitantaratra fa ny fanasitranana maro izay nataony tato ato dia marika anankiray fa mbola mamindra fo izy ary te hampiseho ny fitiavany atsika tsiraray avy. Kanefa eo anatrehan'izany amin'ny lafiny anankiray tsy takona fiainana ihany koa ny fitombon'ireo olona tratra ny valanaretina ary manomboka miamianaka manerana ny firenena mihitsy. Ny fitombony izany aretina izany ohatran'ny zavatra hafahafa raha ny fijery azy, tsy andaniny mitombo ny sitrana, kanefa miara-dalana amin'izany koa miamianaka ny valanaretina. Mampatsiaro ny tenin'i Solomonina izay milaza manao hoe nampifanandrifian'Andriamanitra ozy ny fifaliana sy ny fahoriana mba tsy hahitan'ny olona ny lalaka-lehany, tsy hoe tsy ho hitan'ny olona ny lalaka-lehany ny tiany ho tenenina ao anatin'izay, fa mba hatonga fieritreretana ao anatin'ny olona, satria Andriamanitra te hamonjy. Kanefa vokatry ny fiodinantsika aloha asiana mafy ny tenantsika ho mangana, noho ny fiodinantsika nefa dia miamianaka ny valanaretina. Ary izany indrindra no anton'izao fampaherezana izao ho fiangavianantsika kristianina voalohany indrindra, ary isika izay mandre izay tsy mahatakatra ny hevitra ny soratra masina, hitalaonana mba tena ampitsahatra ny fimonomononana, ampitsahatra ny fifandirana, ampitsahatra ny korotana, satria tsy takona fiainana ao anatrehan'Andriamanitra izany toe-panahanana antsika izany, ka mahatonga ny fitarazon'ny fanasitranana sy ny famonjen'Andriamanitra, na dia te hanafitra ary izy avelany hiaina ao anatin'izany tsika,
satria araka ny nambarantsika hoe tsy avy amin'andriamanitra ny loza na ny aretina fa vokatry ny fihodinany zanak'olombelona no mahatonga izany, kanefa avelan'ny tranga ary ainy no mampiasa an'izany mba hokofehy hisaritana ny olona hitodiany amin'andriamanitra sy ahatonga ny olona ho tonga amin'ny tena fibebahana marina. Raha lazaina amin'ny teny tsotra zao toe-javatra mitranga manerina an'izao tontolo izao izao, dia antson'andriamanitra mba tsy hanjeny andro lava fampisehoany heriny fa izy ny tsy maintsy ho tompon'ny teny farany, ary ny famarinana tsy azo lavina dia ny fahatomborana ny fahataperan'ity zao tontolo izao ity. Ka na dia mamitsika ary ny aitsika, mamitsika ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao, misy fetrany daholo zany rehetrarehetra zany fa tsy maintsy ho ravo zao tontolo izao. Kanefa ao anatin'izany dia misy ny fiainana mandrakizay izay foman'Andriamanitra. Zavatra roa ihany no hitranga ao ambadiky ny fahafatesana, ao ambadiky ny fahataperan'izao tontolo izao, dia misy ny fiainana mandrakizay izay sambatra miaraka amin'Andriamanitra, ary misy ny fahaverezana mandrakizay. Voatery tsy maintsy resahantsika zany ety am-piandohana mba tsy hanjeny andro lavitsika, satria na inona moa fepetra raisitsika, fepetra mandalo fotsiny ihany zany, fa ny farany tsy maintsy eo amin'Andriamanitra ihany. Ao amin'ny Jaona 5 dia izao no voasoratra ao, 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Jaona 5:20 sy 7:20. Jesosy no manambara an'izao teny izao hoe aza gagany amin'izany ozy fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra ny ampasana ny feony dia hivoaka izy, izay nanao tsara ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Zany ny zavatra tsy maintsy hiandry antsika any am-parany, ary io toe-javatra mitranga io dia fa fampihomanana Andriamanitra ny olona mba hiatrika an'izay fiainana mandrakizay izay. Kanefa ny fietrehantsika an'izany sy mety ho vokatry ny ataontsika dia miankina amin'izao androm-pahavelomantsika fohy dia fohy izao, nanomanantsika an'izay rehetrarehetra izay mba ahafahantsika mitodika amin'Andriamanitra ka tsy hanjeny andro lava. Ary izay no mahatonga an'ireny famantarana maro isan-karazany ireny ho an'ny olona mandinika baiboly, na dia ao ary ny loza izay mitranga, efa tsy mahataitra azy intsony zany, satria efa nampiomana azy dia nomeloa Andriamanitra ka mitandrina mandrakariva izy, ary ny anahanantsika n'izay toetra mitandrina sy miambina izay manoloana ny loza tampoka izay mitranga ety amin'ity zao tontolo izao ity, mahatonga an'Andriamanitra mandefa an'izao karazana aretina maro isan-karazany izao mba ho fanairana ny olona, mba ahafahan'ny olona ho tonga amin'ny fibebahana ka hibanjina ny fiainana mandrakizay. Na inona ezaka ataon'ny olona dia Andriamanitra no tompon'ny teny farany ozy sika, ary na inona fepetra raisina, raha tsy Andriamanitra no momba antsika dia zava-poana avokoa zany rehetrarehetra zany. Manoloana izay toe-javatra mitranga izay dia efa nambarantsika hoe ity toe-javatra mitranga manerina n'ity zao tontolo izao ity tsy ampaferon'ny loza mbola ho avy io, raha ohatra tampoka tamintsika no nahatongavany zany, tsy noeritreretintsika, dia izay le toetra tsy nahay niambina izay no tian'Andriamanitra hitaizanantsika ny amin'ny manaraka, satria ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana zanak'olombelona dia zavatra tsy ampozina avokoa. Ny rabitso izay hodiavintsika tsy misy malala ny zavatra hitranga rabitso, fa na tsara io na ratsy dia tampoka avokoa. Ary izay foana ny fiainana zanak'olombelona, mba ahafahan'ny olona mitandrina mandrakariva. Ka ny toe-javatra misy eto Madagasikara io manerina an'izao tontolo izao mihitsy, fa tsika moa tsy hijery afa-tsy ny eto amin'ny firenentsika. Raha ny tokony ho izy ange, tokony ho ringantsika vokatry ny fihodinantsika, satria tsy misy marina na dia ny iray aza. Eny fa na dia kristianina aza tsy afaka mitoby teny fantatra hoe tena miazona amin'ny fahamarinana zato isan-jato, fa ny zavatra mitranga dia samy mpanota avokoa. Kanefa na dia samy kristianina zao ara dia
hita misy lalan-diso izorana mandrakariva ary te hamerina ho amin'ny laoniny mihitsy Andriamanitra raha ny fepetra izay niraisina tsy tonga tonga ho azy, satria ohatrany tamin'ny voalohany vao niditra ity coronavirus ity dia niditra tamin'ny fibohana mihitsy ny firenena iray manontolo dia somary mivahana kely izy teo, kanefa dia vokatry ny tsy fitandremana dia naverina indray ao anatin'ny fibohana avy amin'Andriamanitra no nataoko izany mba hahatsiarovantsika ny tantara tamin'ny Andohany, satria natao ny fanazavana teto hoe naninona le loza ny talohan'ny Paska no ny tranga, satria Andriamanitra te hamerina ho amin'ny laoniny ny olona rehetra indrindra ny kristianina mba hahatsapa ny tombam-bidiny izany Paska izany, satria ny fisiany lozany natonga an'Andriamanitra nanao ny Paska mba hitondra famonjena ho an'ity izao tontolo izao ity. Kanefa amin'izao vanim-potoana izao nandalo ny Paska tsika, raha lazaina amin'ny teny tsotra tsy miambahamba, tsy tafalatsaka tao am-pon'ny olona ny afatry ny Paska, anika vao maika ohatran'ny mafy ny loza, tsy mbola tena mandringa n'Andriamanitra. Zao tsika miverina amin'ny fibohana, ary raha vao miresaka fibohana dia mahatsiaro ny toe-javatra nisy tany amin'ny tany Egipta izay nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely, ka ny fepetra izay niraisina tamin'izany dia ny fitandremana ny Paska tao anatin'ny fibohana mba hoentin'ny olona mandini-tena sy handraisany fepetra rehetra izay nampitondran'Andriamanitra amin'ny Mosesy. Ka na inona toe-panahin'ny olona tamin'izany vanim-potoana izany, raha nini nandany fepetra izay nomeny Mosesy izy izay avy amin'Andriamanitra, dia tsy tafavoaka tao amin'ny tany Egipta fa ringana tao ihany, ary amin'izao vanim-potoana izao ihany koa dia miverina ao anatin'ny fibohantsika, izany hoe Andriamanitra teny amintsika hoe tena tsarovy indray mandeha ilay Paska, tsarovy ny tantaran'ny zanak'Israely, tantaran'ny fanafahana, izany hoe ohatrany averin'Andriamanitra hiaina ao anatin'ny Paska indray tsika aloha, mba hitodika amin'Andriamanitra hoe tsy misy famonjena azontsika tanterahana raha tsy Andriamanitra no miditra an-tsehatra. Misy toe-panahy tian'Andriamanitra ho raisintsika dia ny fibebahana sy ny fitodiana tanteraka aminy ary ny fanolova-tena tanteraka, ary ao anatin'izay fibohana izay takian'Andriamanitra ny firaisam-po sy ny firaisan-tsaina tahaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany, nanaiky ny fepetra rehetrarehetra, izany hoe ny ray fo ny ray saina nankatao ny fepetra napetraka Mosesy, ary izany koa no andrasan'Andriamanitra amin'ny firenena ny ampitsahara antsika izay rehetra mety fimonomonoana izay mety ho fifandirana, fa ny atrehantsika n'ity valana retiny ity izay tena fahavalo iraisana izy io, ary tsy mitsitsy mihitsy, ary tsy mijery sarangan'olona izy, tsy mijery loko politika na loko mpivavahany, fa rehefa tratrany dia mitondra faisana avokoa. Kanefa ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao, araka ny hitantsika hoe lasa tsy nisintona lesona ny amin'ny zavatra mitrangitsika. Ny azo antoka ange dia ny ankamaroan'ny kristianina tena miantso an'Andriamanitra avokoa, kanefa ao anatin'izay fiantsonan'Andriamanitra izay hafa ny lazainy vava, kanefa hafa koa ny ataon'ny tanana, tsy misy firaisapo na firaisan-kina, ary tsy miambahamba miteny an'izany, satria izay ny toe-javatra misy eto anivon'ny firenentsika, na ao anivon'ny kristianina izany na ao anivon'ny vahoaka rehetra, satria ny fimonomonoana ary rehantsika vetsy averoa, ny fifanomezan-tsiny, ny fifandirana ary ny fikotrehana korotana vetsy averoa izay tsy hitondra soa antsika fa tena hiteraka fandravana raha tsy mitandrina antsika, araka ny tenenin' Jesosy Kristy hoe ny fanjakana na ny firenena na ny trano izay miady an-trano tsy maharitra izany, ary tsy tiantsika ngamba no tonga ao anatin'izany rehetrarehetra izany, ary izay no tokony hananantsika firaisapo sy firaisan-tsaina, tsy hifanometsiny fa tokony hifanometanana azy hiady amin'io valana retiny io,
fepetra napetraka Andriamanitra tamin'ny Mosesy no natonga ho tafavoaka tao amin'ny tany Egypta, ary tamin'ny farantsika moa dia nanazava hoe io Pasika io dia hiveriny intelo izy io, misy tamin'izany vanim-potoana izany, ary ny zanak'Israely olom-boafidin'Andriamanitra tsy hoe natokana ho azy irery ny famonjena, fa novidian'Andriamanitra nomeny lalàny mba ho fianarana ho an'ny manodidina azy, ho fianarana ho an'ny jentilisa, mba hampahafantarina ho an'ny jentilisa fa tokana ny Andriamanitra izay mamonjy dia ilay Jehovah Andriamanitra irery ihany, tsy hoe alan'Andriamanitra ny Egyptiana ka naringany, fa ny alan'enina ange Mosesy nampafantatra ny Farao sy ny Egypta hoe iza io Andriamanitra io no mahefa ny zavatra rehetra, ka na tsy mino ary izy tsy misakana ny marina, tsy ho tanteraka izany rehetrarehetra izany, fa nanamafy fo Farao, ary izay no nitondra fandringanana tao amin'ny tany Egypta. Dia narovan'Andriamanitra ny zanak'Israely izay nanaiky ny fepetra, fa raha nisy tamin'ireo Egyptianina ireo nanaiky ny toromarika izay nomeny Mosesy, dia tsy ny zanak'Israely irery ihany no tafavoaka tao amin'ny tany Egypta, fa ho afaka tao koa ny Egyptianina. Kanefa nisy ihany sasatsasany tamin'ireo firenena jentilisa, ireo Egyptianina ireo izay nahita ny herin'Andriamanitra tamin'ny fiarovan'ny zanak'Israely no resy lahatra, dia nanaiky ny fepetra tamin'ny Pasika, dia nitandrina ny Pasika, dia niaraka tafavoaka ihany koa tamin'ny zanak'Israely, apahany vitsy tamin'izany vanim-potoana izany, tafavoaka ny zanak'Israely, ringana ny Egyptianina. Kanefa teny am-pandehanana teny tsy tsapan'ny zanak'Israely mitombam-bidy ny afatra nentin'Andriamanitra tao anatin'ny Pasika vao tafavoaka kely izy, ohatran'ny te hiverina tany Egypta tany ihany, satria ohatran'ny mahafinaritra azy ny fiainan'ny Egyptianina, satria fanjakan'ny mibarotany, izany hoe tena tsy nisy lalàna tena mifehy, fa tena filibana, filalaovana sy ny zavatra maro isan-karazany, fijangajangana, faharatsiana tanteraka. Dia ohatran'ny nahafinaritra azy ny hoe tena hiverina any, dia nomononona tamin'ny Mosesy, tsy nisakana ny loza, tsy hitranga tamin'ny zanak'Israely izany, ary tsy napoziny, na dia efa nambara dia mimeloha ihany hoe raha ohatra tsy mitandrina ny lalàna izay napetrak'Andriamanitra nampitaina tamin'ny Mosesy izy, dia hisy loza andringanana azy. Tsy nino an'izany ny zanak'Israely, dia niodina, dia ringana. Ary isan'izany izay noresahantsika teto hoe tany amin'ny tany anefitra ny fimononana mamonaina ny fanahiny zanak'Israely, ny mana, ny rano, ary lasa tena teny nanohatra ny Mosesy izy, ka natonga ny Jehovah nandefa menarana hafa, dia betsaka ny maty tamin'izany, dia nitodika tafatodika tamin'Andriamanitra ihany, dia niangavy amin'ny Mosesy mba hifona amin'Andriamanitra mba ho afaka amin'izay le fahafatesana sy loza mitranga izay, dia nitoy ihany ny dia. Dia nianontsika lavabe ny tantara izay nazavaintsika tamin'ny farany hoe rehefa hita fa tena niodina ny zanak'olombelona rehetra, satria ny famonjena tsy ho an'ny jiosy irery ihany, tsy ho an'ny zanak'Israely ihany, fa nitanjona ny kendren'Andriamanitra dia ny hamonjena nyity zao tontolo izao ity, ary izay indrindra no natonga an'i Jesosy Kristy nidina teto amin'ity zao tontolo izao ity, ilay Andriamanitra tonga nofo hamonjy ity zao tontolo izao ity, fa tsy hamonjy ny zanak'Israely irery fotsiny ihany, dia tonga teto izy fa saingy tsy voarain'ny olona ny afatra. Ary hitantsika tamin'ny vanim-potoana namonoana an'i Jesosy Kristy, raha napetraka ny safidy hoe iza no tianareo alefa, Jesosy sa Barabasy, satria vokatry ny fialonana, vokatry ny tsy fahatsapan'ny londo eo am-pisorona tamin'izany, fa io le Andriamanitra tonga nofo tonga hamonjy n'izao tontolo izao, dia izy mihitsy no nanome fo ny vahoaka, ka naporisika ny vahoaka hiteny hoe avy alao Barabasy no andeha, fa Jesosy no vonoy. Ary Jesosy tamin'io vanim-potoana io dia mitovy amin'ilay tantara tany amin'ny tany Egypta mihitsy hoe hamono ny matoan'ny Egypta io Andriamanitra io, dia mipetraka teo amin'izay le matoan'ny Egypta izay Jesosy Kristy, ary nanatrika teo ny mpisorona, londoa mpisorona, ny mpivavaka tamin'izany vanim-potoana izany, nanatrika teo ireo firenena jentilisa, ny Romanina tamin'izany vanim-potoana izany, ny feno tany sy ny fanjakana. Ary ny vanim-potoana izay natongavan'i Jesosy Kristy teto amin'ity zao tontolo izao ity, sy ny namonoana azy teo amin'ny hazo fijaliana,
ino ny fotoana voatendrin'andriamanitra andravana an'izao tontolo izao fa saingy no sorona nataon'i Jesosy Kristy dia zao nanjary Jesosy no niarany fahatezeran'andriamanitra dia na dia diso ary reto londoa ampisorony reto na dia tsy natoky an'andriamanitra ary ny jentilisa satria Jesosy Kristy no mitondra ny eloko ty zao tontolo izao ty afaka izy tamin'io pasika io afaka tanteraka fa Jesosy no niaritra ny fahoriana ary ny zavatra farany resahantsika dia hoe misy ny pasika fanotelony ary mitombona foana ny afatr'andriamanitra ny pasika fanotelony dia le fahataperany ty zao tontolo izao ty zay fiaviany Kristy ary zay pasika fanotelony zay tsy mitovy amin'le pasika roa voalohany intsony hoe tena isy zanak'ondry tsy misy kilema tany amin'ny testamenta taloha ataty amin'ny testamenta vaovao Jesosy novonoina teo amin'ny hazo fijaliana hosorona mba ho famonjena ity zao tontolo izao ity fa miova amin'itony iverenan'i Kristy io satria izy maty dia nitsangana tamin'ny maty hiverina amboninahitra izy amin'izay vanim-potoana izay ary tsy hiverina atao sorona intsony ho faty eo amin'ny hazo fijaliana fa zay rehetra tsy nankatao ny tenin'Andriamanitra dia ho ringana avokoa amin'izay vanim-potoana izay ary zay no tokony hieritreretantsika kanefa ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra atao anatin'ny pasika zay asaina tsarovantsika ihany koa anatin'izao fihibohan'izao satria na amin'ny fiangonana range zao dia tsy misy misokatra ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara mampiritreritra zany zavatra zany raha ny tokony ho izy ange raha hoe tena Andriamanitra no mitarika tokony misokatra ny fiangonana fa maninona no akatona tsy etraketraka mpitondra fanjakana fa vokatry ny tsy fandraisany tsiraray fiapetra dia mahatonga ny fihibohana tanteraka kanefa amin'ny lafiny anankiray ihany koa atsika kristianina dia tena asiana mafy ny tenantsika ho mangana misy zavatra mbola takian'Andriamanitra amintsika kristianina mba hiverina ho amin'ny tena famarinana tanteraka ary indrindra ny tombam-bidiny ny afatra ao anatin'ny pasika mba tsy aholakolana fa hitaonan'ny olona hibanjina an' Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana satria ny fahafatesan'i Jesosy no andraisantsika famonjena no antony famorampon'Andriamanitra fa raha ny tokony ho izy tokony ho ringantsika kanefa ny afatra lehibe ny amin'ny pasika dia ny Exodosy 12 zay tsarovantsika eto Exodosy 12 dia ny 12 sy 13 novaka itsika ary mbola mitombony zany tamin'ny androny zanak'Israely mitombony zany ankehitriny ary mbola hitombony zany rehefa tonga amin'le pasika fanotelona ozy tsika zay atongavan'i Jesosy Kristy any amin'ny raho an-lanitra fataperan'ity zao tontolo izao ty dia zao ny voasoratra ao 12 sy 13 hoe andeha hamaka ny tany Egipta amin'izany alina izany aho ka mono ny matoa rehetra any amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko zany ho Jehova zay le Jehova midina tonga izy andringana zay ny lafiny voalohany andringana satria nyresahantsika hoe ny firenen'ny Egipta dia tandindony ity zao tontolo izao ty amin'izao vanim-potoana izao zay miaina ao anatin'ny tena faratsiana tanteraka ka hanomboka fitsaran'Andriamanitra ary ho aringandreo ary hampahafantarina amin'ny Egiptianina fa tsy ny Andriamanitra zay ny tompondry zareo ny fironiny no hamonjy azy fa misy ny Jehova Andriamanitra io zay manam-pahefana amin'ity zao tontolo izao ty ka na tsy mino ary le olona tsy misakana amin'ny fahatanterahany famarinan'ny tenin'Andriamanitra zany fa tonga izy andringana fa milafiny anankiray kosa ny 17 ary ny raha ozy dia famantarina ho anareo ao amin'ny tran'izay itoeranareo ary raha mahita ny raha dia andalo anareo ka tsisy loza andringanana anareo raha mamelona ny tany Egipta zay le raha famantaran'izay zay le tomboka se jerevan'Andriamanitra eo amin'ny zanak'Israely ka zay nahitany an'io raha famantarana na adikatsika tsotra hoe tomboka se zay rehefa tena hidirantsika lalina moa makasika an'io raha sy famantarana io dia feno zava-dalina mahatratra amin'ny andro farany io zany hoe tomboka se hijerevan'Andriamanitra ny olony le raha natetana tamin'ny tatao-mbaravarana sy ny tolam-baravarana dia tsisy loza andringanana ny zanak'Israely tsy midiky zany fa marina ny zanak'Israely tsy midiky zany fa tsy nanota ny zanak'Israely fa noho ny famorampon'Andriamanitra vokatry ny fankatoavandreo ny fepetra
zay napetraka mosesy zay afatra avy amin'andriamanitra de nivonjena izy de torak'izany ko no toejavatra mitranga ary io no tena itokitsika hoe raha tena makato jerevan'andriamanitra io tomboka se ary ny tomboka sehan'ny fahamarinana izy io zay tena hoe na kristianina na tsy kristianina na de ataoko hoe miantso ny anatin'andriamanitra ary tsika rehefa tsy ahitana ny tomboka se io ringana ihany de io koa ny zavatra miverina tary amin'ny jesosy rehefa mivonona teo amin'ny hazo fijaliana lasa tahaka ny hoe nanana n'le tomboka se daholo na ny mpivavaka na ny jentilisa tamin'ny zany vanim-potoana zany satria rehefa mivonona ny zanak'ondry vonona jesosy kristy teo amin'ny hazo fijaliana avotra na jiosy na jentilisa na mpivavaka na tsy mpivavaka satria ny natongavan'i jesosy kristy mipetraka teo amin'izay toerany matoan'ny Egypte zay de nanjary namindra fo tamin'izao tontolo zao ary zay le famindrampon'andriamanitra zay de fialanenin'andriamanitra mba tonga an'ireo anaiky ny fepetra momba ny pasika zay amonjena azy kanefa misy fetrany ihany izy io afaka tamin'izany vanim-potoana zany na jiosy na jentilisa mba tsy hatonga ny olona eritreritra anka zany pasika zany anareo kristianina zany pasika zany an'ny zanak'Israely fotsiny fa nao an'ny Egyptianina ihany ko zany ho an'izao tontolo zao mihitsy ny pasika ary teo amin'ny vanim-potoana zay nahafatesan'i Jesosy Kristy mandra-pahatonga ny fahataperan'ity zao tontolo zao ty zay le famindrampon'andriamanitra endrasan'ny olona rehetrarehetra entsony na jiosy na jentilisa na mpivavaka na tsy mpivavaka mba hitodika amin'io andriamanitra marina io fa ho jerevan'andriamanitra ary ho tanterahany ny fahamarinany ity exodosy toko fa 12:17 ty fa hiveriny Jesosy any amin'ny rahany lanitra ary fantatritsika tsara ary tsy misy zay tsy mahalan'io kristianina fa misy ny tomboka se apetrak'andriamanitra raha mijery fotsiny tsika ny apokalipsy toko 7 ary eo anatin'izany tsika amin'izao vanim-potoana zao apokalipsy toko 7 ny 19 hoe misy anjely zay tena nitady tena andringana hitondra fahafatesana ety amin'ity zao tontolo zao ty fa vokatry ny fialanenin'andriamanitra ty amin'ny bokin'ny apokalipsy toko 7 ny 13 de zao ny afatra napetrak'andriamanitra eo aza manimba ny tanina ny ranomasina na ny azo mandra-panisinay tomboka se eo amin'ny andron'ny mpanompon'andriamanitsika satria anavaka andriamanitra hitsara andriamanitra hidina ndray izy ary ny pasika famitelo de io le fiverenan'i Kristy fa tsy hisy tsony ohatra ny tany amin'ny tany Egypta hoe tena io fa misy zanak'ondry tsy misy kilema nyvonona na afaka ny zanak'Israely tsy hisy tsony takany tamin'ny andro nahafatesan'i Jesosy Kristy hoe hiverina indray Jesosy de anao sorony indray mandeha mba afaka n'ity zao tontolo zao ty fa ny pasika fahatelo de fotoana zay Kristy miverina amboninahitra de ho jerevana iza ny manana ny tomboka se an'andriamanitra kanefa etsy andanin'izany miezaka koa ny devoly ametraka n'le tomboka se 900 zay betsaka ny manazavana izy io kanefa de isy ny fampianarana zay afataratsika amin'ny antsipiriany nitetika adin'ny devoly hoe milaza inona koa io isa 900 io fa zay no hitranga amin'ny andro farany ho tafaveriny Jesosy pasika angezabe fa tsy Jesosy tsony no faty amin'io fa zay tsy ahitany ny tomboka se io le resahany aty amin'ny apokalipsy toko 7 ty hoe mandra-panisinay ny tomboka se ho amin'ny andro ny mpanompon'andriamanitsika de hidiny izy de hijery an'io tomboka se io fa zay tsy ahitany an'io tomboka se io de mitombona foana zany le afatra ary amin'ny exodosy toko 12 hoe raha mahita ny rako de andalanareo ka tsisy loza andringanana anareo izy raha mamely ny tany Egypta raha hitan'andriamanitra io tomboka se napetraka io de tsisy loza ihany ko andringanana ny vahoaka an'andriamanitra ary io mitombona hatramin'izao mitombona mandrakizay io de takany amin'izao vanim-potoana zao hoe io no ezan'andriamanitra ampitaina amin'ny olona ary ny anisan'ny lalana anankiray andraisana ny tomboka se io de ny fanekena ny fipetra rehetrarehetra apetrak'andriamanitra ary io fipetrapetrak'andriamanitra io de miseho amin'ny fomba maro isan-karazany ary eo ny tokony hoe andiniantsika teny izahantsika toetra ny famarinany tenin'andriamanitra satria hoe io andriamanitra io a mamonjy izy fa tsy hoe vonjeny fotsiny amin'izao fotsiny ny
ny olona rehetra fa milohan'ny amonjeny dia misy zavatra tena takian'Andriamanitra. Ny zavatra misy nefa amin'izao vanim-potoana izao dia hitantsika fa mikaikaika ny akamaroan'ny olona, na monmonina le olona, na hifanenjika le olona, na hitady korotana le olona. Dia ny zavatra azo antoka dia hoe ny firenentsika nge firenena kristianina, ireo mpimonomonindreo kristianina, ireo mitady korotandreo kristianina, ireo tena mitady manao sorona ny ainy kristianina, ny fanjakana kristianina, ny dokotera kristianina, ireo rehetrarehetra ireo samy kristianina. Dia eo no tena mampatahotra indrindra manoloana ny tenin'i Jesosy Kristy any amin'ny Mateo toko 5:20, ary tena atahorana hitranga eto amin'ny firenentsika. Matoa Andriamanitra mbola tsy mamaly vavaka satria mafiatoka isika. Dia zao mivoasoratra ao amin'ny Mateo toko 5:17 ka hatramin'ny 7 manao hoe Jesosy no miresaka amin'io, ry mpiatsara velatsia, marina naniny Isaia anareo hoe ty fireneny ty ozy manaja molony fa ny fony kosa lavitra kofoana ny ivavahandreo amiko. Zay nambaran'i Jesosy Kristy, zany hoe fantatry ny tompo mihitsy fa miantso ny anarantsika. Kanefa dia eo amin'ny molotra fotsiny tonga amin'ilay fitenenantsika hoe nolazain'ny molotra hafa, ny alehan'ny tongotra hafa. Zany hoe tsy mifanaraka mihitsy, miantso an'Andriamanitra tsika, mitady ny famonjen'Andriamanitra tsika, fa tsy manaiky ny fepetra napetrak'Andriamanitra. Dia ozy nolazain'i Jesosy Kristy hoe foana no ivavahandreo olona reo amiko, ka na dia tokony hamaly vavaka aingana ary io Andriamanitra io manjary mitarazoka le izy. Kanefa ao anatin'izay fitarazonana izay dia inona ny zavatra misy? Mitombo le valy anaretana, fampieritrretan'Andriamanitra io. Ary raha mbola mitoy amin'ny fimonomonana antsika, tsy hanaja ny fepetra, dia zao vao maika mitombo io ho famaizan'Andriamanitra ny olona. Mbola tsy zao nefa ny fahataperan'ity zao tontolo zao ty, fa mitombo io lozy io. Ary zay no tokony hatonga sainantsika, ary zay no anaovana antso ao anatin'izao teny fampaherezan'izao hoe mandefera ry kristianina, mijerena amin'ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra, mandefera ry firenenao. Tena ampitsaharo amin'izay ny fifanomezantsiny, fa tsy hitondra soa ho antsika zany zavatra zany. Ny Pasika dia andro fitsaran'Andriamanitra, ary efa niresaka teto isika hoe tena lasa ny 80 taona nazahoantsika fahaleovan-tena, ary misy antony zany rehetrarehetra zany. Miditra amin'ny 10 taona manaraka tsika, ary zay 10 taona manaraka zay le miditra amin'ny 70 taona tsika. Raha jerevanao ny soratra masina vao mipetraka io isa fito eo dia mariky ny fitsaharana zany. Kanefa zay fitsaharana zay zavatra roa ihany no mitranga, na mitsahatra ny fahoriana mianjady amin'ny olona, na mitsahatra ny fiadanana nanan'ny olona. Zany hoe andro fitsaran'Andriamanitra zay niresantsika tany amin'ny Malakia toko 7 hoe tena hiasa Andriamanitra zao, hitsara Andriamanitra zao, ampibaribary ny marin'Andriamanitra ao anatin'izay 10 taona zay. Araka ny teny any amin'ny Malakia hoe hitanareo izy ny tsy vitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'i Jehovah sy ny tsy manompo azy. Raha hatramin'izay nanao ny marina le olona ohatra ny tsy hita zay vokany, hatramin'izay nanao ratsy le olona ohatra ny netinety ihany ny fiainany. Fa amin'izao vanim-potoana izao ny 10 taona hidirantsika dia eo no ampibaribarian'Andriamanitra ny zavatra misy rehetrarehetra. Tsy miafina ampiseho ny zavatra takona rehetrarehetra Andriamanitra, ka zay tsy nanao ny nety rehetrarehetra andray ny valinasany izy. Dia ny mbola ity dia ny mbola tsy tonga ny fahataperan'ity zao tontolo zao ity, fa ho antsika zay nanao ny marina dia zao ampibaribaritra eo Andriamanitra, ary ho asehony ny fitahiana ho an'ny olona tena manompo azy. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany misy ny fepetra, tsy maintsy apetrak'Andriamanitra. Ary izay indrindra no ampieritrretana antsika hoe io Andriamanitra io miasa amin'ny fomba mahagaga. Ary matoa Jesosy miteny hoe ty fireneny ty manaja molony, fa ny fony kosa lavitra tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ny kristianina. Zay nge mahatonga ny fimonomonana eto amin'ity fireneny ty, impiriny tsy nialana ny ainina tao anatin'izao teny fampaherezan'izao. Fa ny fahefana zay misy dia avy amin'Andriamanitra, tahaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany. Tsy ny zanak'Israely ingeny hoe andao ianao ry Mosesy apetraka ho mpanjaka dia vonjeo zay, fa Jehovah mihitsy no nanendry amin'ny Mosesy mba hitondra ny zanak'Israely, nampitainy afatrafatra rehetra
ary ny adidiny zanak'israely de manaiky ny fipetra apetrako mosesy raha te ho tafavoaka ho any amin'ny fahamarinana ho tafavoaka ho any am'le famonjena ny zanak'israely rehetra ary de torak' zany ihany ko ny zavatra hitatsika atao anatin'ny soratra masina araka ny nambaran'ny paoly apôstôly any amin'ny timoty voalohany toko faharoa hoe tena raha ohatra anajan'andriamanitra mifotsika isika de misy hafatra fipetra tsy maintsy tantamperahana tsy maintsy ekely raha te ho tafavoaka tsika ary zay no antso atao mba hitsahara ny korotana hitsahara ny loza tsy hiatra eto amin'ity firenentsika ity ny epistily voalohany soratan'ny paoly an'ny timoty amin'ny toko faharoa mampieritreritra io de tsika ny mandiny tena eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay hoe raha te hiadantsika raha te ho sambatra tsika raha te ho tafavoaka amin'ny loza sy ny aretintsika manahoana raha kristianitsika manahoana ny fandraisantsika nyty teny ny paoly apôstôly ty zay nitsindriny fanan'andriamanitra ary nysoratana ao anatin'ny baiboly zay tenin'andriamanitra toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra de zao ny voasoratra hoe ko mananatra voalohany indrindra ozy mba hatao zay fangatahana fivavahana fifona fisaorana ho an'ny olona rehetra ho an'ny mpanjaka mba am'izay rehetra manana fahefana mba hiainantsika miadana sy mandro fahizay amin'ny toe-panaraka an'andriamanitra sy ny famotinana rehetrarehetra zany hoe raha tena anaiky ny fipetritsika anaiky an'andriamanitra tsika mba tsy hatonga ny tenin'i jesosy kristy hoe ty fireneny ity manaja amolony fa ny fony kosa lavitra kofoana ny ivavahandreo amiko de mizahatrehitra ny tenantsika tsika hoe kristianina ve fa ny fipetra apetraka ary fipetra andraisana fiadanana fipetra zay atonga tsika andro fahizay de ny fivavahana ny fifonana ny saorana ho an'ny olona rehetra tsy akanavaka fa tena ho an'ny olona rehetra mivavaka ianao ho an'ny olona rehetra mivavaka ianao ho an'ny mpanjaka mba am'izay rehetra manana fahefana zany hoe manaiky ny fahefana napetrak'andriamanitra tahaka ny zanak'israely manaiky any mosesy zay napetrak'andriamanitra satria tsy misy fahefana zay tafapetraka eo afa-tsy zay avy amin'andriamanitra fa mivokatra zay ozy a de miainatsika miatana sy mandro fahizay amin'ny toe-panaraka an'andriamanitra sy ny famotinana rehetra fa tahaka ny zanak'israely tamin'izany vanim-potoana zany maro tamindreo angeny tsy nanaiky any mosesy fa saingy nampandefitra ny ampopony izy ka nanaiky ny fipetra napetraky mosesy rehetra de natonga famonjena ho azy de torak' zany ko tsika amin'izao vanim-potoana zao fa tsika rehefa tena jerevana ary atao mahitsy ny fitenenana tsy manaiky ny fahefana apetrak'andriamanitra fa io fitondrana zay mipetraka io tsy herin'olombelona io avy amin'andriamanitra io ary ny fipetra rehetrarehetra raisina mba ho famonjena nyity fireneny ity avy amin'andriamanitra zany ka raha misy amintsika mini manda mini manohatra n'zany rehetrarehetra zany de tadidio ty vanim-potoana ny fitsaran'andriamanitra zao vanim-potoana zao ary mety hifototra amintsika saingy hatram'izay manamarina ave tsika ny tenyny voalazany i solomona hoe saingy tsy tanterahana vetivety ny famalina ratsy atao de zay ny mpirizan'ny olona mifanao ratsy fa zao vanim-potoana malian'andriamanitra hoe ho hitanareo ny tsy vidiviny marina sy ny meloka de ny manompo an' jehova sy ny tsy manompo an' jehova tena hifototra amintsika io toe-javatra io ratsy mitandronytsika ary zay no antso atao ho amin'ny kristianina rehetra antso atao ho amin'ny firenena malagasy oka hitsahatra ny fimonomonona ny fifanaratsiana ny fidediavana hitondra korotana fa tsy mahasoa atsika io fa ho ringana ao anatin'izany tsika kanefa andriamanitra mitsinjo ny olona de tonga am'le hoe le manana ny tombokase ary le tombokase de tsarain'andriamanitra mifankatoavana ny fipetra rehetrarehetra fa rehefa tena manaiky an'izay tsika arovan'andriamanitra am'izay ary eo ny hiavaka hoe ty olo marina ty olo-meloka hiavaka am'izay am'izao vanim-potoana zao ty manompo a ty tsy manompo a ary le manompo an' jehova tsy le hoe miteny fotsiny ny anaran'i jehova hoe le miantso ny anaran'andriamanitra kanefa mifony lavitra azy fa le mankato ny sitrapon'andriamanitra ny fipetra apetrak'andriamanitra de zay no ananana fiadanana fa misy fotoana ialan'andriamanitra nenina ange mba hahatonga atsika ho tafatodika ho amin'ny tena famarinan'ny tenin'andriamanitra
mba tsy atonga visantsika zay ringana ao amin'ny Deutéronome toko fahavalo amby roapolo misy teny mampieritreritra mba ahatakaratsika an'izay hoe io Andriamanitra io nge tsy midiny ka iresaka amin'ny sambatan'olona ka hanoro lalana antsika hoe teny lalana izorana ary tsy hoe isaky ny sambatan'olona dia samihafa ny sitrapon'Andriamanitra fa manindry olona foan'Andriamanitra fomba an'Andriamanitra zay tahaka an'izao hoe misy ny fitondrana nametraka an'io Andriamanitra ary amin'ny alalan'io no ametrahana ny fipetra rehetrarehetra na dia eo am'sehatra ranofo ary tsy vitany hoe mbitantana tsy vitany hoe ny fanjakana aranofo fotsiny fa na reo mpitantana ara-panahary na apetraka Andriamanitra eo ary natao anaiky ny fahefana zay misy tsika anaiky ny fahefana ara-panjakana napetraka Andriamanitra na anaiky ny fahefana ara-panahy napetraka Andriamanitra ary reny dia tandindony ny faneketsika an'Andriamanitra ka na dia eo ary ny fipetrapetraka Andriamanitra eo ny fandraisana andraikitra napetraky ny mpitantana ara-panahy eo ny fandraisana fipetra napetraky ny mpitantana ara-nofo takan'izay mitranga eto amin'ny firenena mahakasika n'ity valana retiny ity rehefa nisambatan'olona ny tsy anaiky ny fipetra tsy tokony hifanometsiny fa ady iraisana izy io fa misy nefa nitoro lalina misy ny mpitarika nitondra antsika ho amin'ny marina dia ny adiditsika dia mankatoy izany ka raha samy mankatoy izany isika isambatan'olona na misehatra ara-panahy na misehatra ara-nofo efa ela nge dia efa resy io coronavirus io e fa saingy ny fisiny io dia lasa ahilikitsika amin'ny hafa ny fivoaran'le valana retana kanefa rehefa tena dinihana tsika mihitsy ny tsy mitandrina ary tsika mihitsy ny lasa lohandoha ampisorona manome fony vahoaka avy aleo barabasy mandeha ary zay barabasy zay rehefa zay ny safidy raisitsika hitondra fandravana zay hitondra ozony zay hitondra fahafatesana zay ary zany tsy misy maniry an'izany ary zay ny tokony hatonga sainatsika fa io tsy vitany hoe heriny ananany tena na voninahitra ananany tena na vola ananany tena ka hoe tena tsy andeha ho azy fotsiny amin'izao ny fiainana fa efa fitsaran'Andriamanitra hifototra ho amin'ny olona ratsy fanahy ho amin'ny farany rehefa tena tsy hitan'Andriamanitra tsony zay atao amin'ny fialanenina atao amin'ireny olona reny fa matoa mbola tsy misy zavatra mafy mianjady amin'ireny olona mpimonomonina olona mpitady korotany reny mariky ny famindrampon'Andriamanitra zany fa rehefa tena tsy hitodika dia Andriamanitra no hiditra an-tsehatra mihitsy amaly azy aty amin'ny Deutéronome toko fahavalo amby roapolo isotonantsika lesona andinihantsika tena ao anatin'io Deutéronome toko fahavalo amby roapolo io dia misy resaka ozona ao misy resaka fitahiana ao ary anisan'ny mamin'ny kristianina izy io ary ndraindray hita mitokantranony olona ohatra fotsiny ny Deutéronome toko fahavalo amby roapolo hoe ho tahina ianao any an-tanàna ho tahina ianao any an-tsaha apetraky ny olona zay fa nosinganitsika eo dia ny andininy fafito hoe atolotry Jehova ho resy eo anoloanao ny fahavalinao izay mitsangana hiady aminao ka lalana iray no ivoahany anatona anao fa lalana fito kosa no antosirany hiala eo anoloanao teny fikasana mahafinaritra zany tiany olona ho tanteraka amin'ny tenany zany ary zay io zavatra mitrangy io hoe tena le fahavalo lalana anaray no nidirany teto amintsika kanefa atolotry Jehova ho resy eo anoloanao izy fa lalana fito kosa no antosirany hiala eo anoloanao atahotra izy dia hitsoka ary fahavalo io aretiny io ary tsika tena miandrandra n'izay lalana fito hitsoahan'izay kanefa tsy tafatsoka izy fa ny zavatra adininy olona nefa tsy mahatanteraka an'io adininy olona ny andininy voalohany sy faharoa ary io nijerevantsika hoe misy ny fipetrapetraka-Andriamanitra nampitainy tamin'ny olom-boositra zay tantana ny zanak'Israely dia Mosesy zany dia nisy ny fipetra napetraky Mosesy ary tsindriny tsara ao amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa hoe raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra zay andidiko anao an'io dia asandratry Jehovah Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra zao raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao tsy hoe tenin'i Jehovah fotsiny zany fa
tsy indriny mosesy zay andidiko anao anio zany hoe nisy afatra nomeny jehova amin'ny mosesy de nandidiny ny zanak'israely de nefa tsy antery io fa napetra n'le hoe raha mieny ny tsara ny feon'ny jehova ianao de zay vao ho tanteraka le andinin'ny fafito io fa ny olona tia ho tanteraka le andinin'ny fafito fa izy tsy manaiky ny fepetra tsika vaoka malagasy te ho sitrana fa tsy manaiky ny fepetra atolotra ary Andriamanitra tsy miditra mivantana iresaka amintsika fa manendry izy tompon'andraikitra ao ny fanjakana ao reo fepetra apetraka ny dokotera rehetra kanefa de raisitsika fa avy amin'Andriamanitra zany fa fanoerana be fahatany ny zavatra mitranga anika tsy miala le valana retina tsy resy izy raha tokony hoe lalana ray midirany teto lalana fito ny tokony antsirany lasa itsika indray ny lasa mandositra eo anatrehan'le aretina lasa tena hoe tsy lalana ray tsony no idiran'le loza amintsika fa mitady ho lalana fito zany no idiran'le loza ty amintsika anika ny miombo ny valana aretina ary eo ny tena tokony iverenantsika amin'Andriamanitra indrindra itsika kristianina mampandefitra ny ampopotsika miverina ho amin'ny marina tena mijery miafatra Andriamanitra ao anatin'ny pasika fa misy antony eo tsy hoe ahitraitra akory no merimberenana an'izay afatra ny pasika zay fa mipaka indrindra amintsika kristianina mba hoe le marina rahatsoratra masina reny ambara amin'le olona fa nyfandraisantsika fepetra tena hiala amin'ny lasitra fototra ananantsika indrindra tsika mpitondra fivavahana zay tena hoe mampianatra zavatra tsy araka ny soratra masina zay miteraka fandringanana ho an'ny firenena ho amin'ny manodidina atsika tena tompon'andraikitra ho amin'izany tsika tsy aitraitra zany zany tsy doktriny mpiangonana zany fa zay ny doktrinin'ny baiboly ahavereno amin'ny marina ny olona hoe rehefa hiantso an'Andriamanitra de zay lazain'Andriamanitra ihany no ambara fa ty amin'ny Deutéronomie 7:20 nefa ny zavatra misy ny mankatoa misy ny fepetra tsy maintsy raisina kanefa rehefa tsy anaraka ny fepetra ny 5:20 de zao mivoasoratra hoe fa raha tsy mihaino ny feon'ny Jehova Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny zay andidiko anao anio de ho tonga aminao sy ahatratranao zao fanozonana rehetra zao rehefa tsy mihaino ianao zany le fepetra de ho avy ny ozina de ny 5:20 hatramin'ny 6:20 no vakitsika ary io le resahantsika hoe ndraindrainga ny olona mieritreritra hoe ka za tsy tratra n'io coronavirus io fa nga io coronavirus io ihany no ozina mety atratra ny ratsy fanahy rehefa tena tsy hitandrina izy tsy midika akory zany hoe ratsy fanahy le olona tratra ny coronavirus ratsy fanahy le olona maty tsy fa ndraindray reny lasa sorona vokatry ny tsy fitandremantsika sy vokatry ny fampolisiantsika ny olona fotsiny a tsy anaja ny fepetra ary le olona nefa mahatoky atsika indraindray mahatoky atsika londoa ampisorona na misehatra ra-panahy na misehatra ranofo de ankatoaviny tsy manatsiny reny olona reny fa tsika no adinina bebe kokoa manatanteraka n'le tenin'i Jesosy hoe loza ho an'izay olona eviny ny fahatafitohinana satria tsy manatsiny reo olona reo heveriny fa marina le afatra diso apetrakitsika de tanterahana de mitondra faisana le olona de tsika faly mijery an'izay ka rehefa mitondra faisana le olona ahilikitsika any amin'ny hafa hoe ankana nataonareo ihany no natonga an'izao rehetrarehetra zao fa tsy tsapantsika intsony hoe tsika ny tena tompon'andraikitra nge mahatonga an'izany rehetrarehetra zany atao mahitsy le fiteny amin'izao vanim-potoana zao tsy miodikodina ary io ninonina zavatra mitranga hoe ankany le ampopo ananan'ny olona hoe zany ray de tsy anaiky an'izany tsisy olombelona hitsara atsika fa io Andriamanitra io manana ny fotoanany izy tena hitsarany olona rehetra araka ny asany de ny ety fa hafa ny zavatra hitranga any aparany satria misy ny tombo-kase ho apetrak'Andriamanitra ary mitombona foana ny avatry ny pasika raha hitan'le raha famantarina ny dikany le fepetra nankatoavinao ve de zao tsisy lozandriganana anareo fa eto raha tsy mihaino ny feon'ny Jehova Andriamanitra ao kosa ianao izy ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra de mipetraka foana le teny Mosesy zay andidiko anao an'io manindry zavatra anankiroa misy ny fepetra avy amin'Andriamanitra nampitainy tamin'le olona napetrany de Mosesy zay mandidy an'izany fa tsy antery
fa rehefa tsy anaraka ianao izy a ho tonga aminao sy atratranao zao fanjonana rehetra zao de eto le resantsika hoe aza mieritreritra fa hoe ankadena toizako ihany ny asa ratsy nataoko fa tsy mavoa io coronavirus io nga io coronavirus io ihany nga io ihany loza avelan'andriamanitra hiatra ny ratsy fanahy fa be deabe nge ny loza tsy ampozitsika ny 2020 no hitantsika an'izany 2020 ka hatramin'ny 2020 de reo karazana loza tsy ampozina rehetrarehetra ampandehan'ny Jehovah aminao izy ny ozina de orooro sy fampitahorana amin'izay rehetra atao amin'ny tananao zany hoe ny vokatry ny nataonao ihany no hiteraka fampangoroorona hiteraka fampitahorana ho anao mandra-paringanao sy mandra-palaninao faingana no ny faratsiny nataonao sy ny nahafozanao zany hoe le ataon'ny olona mifototra aminy le ratsy ataon'ny olona mifototra aminy le tsy fankataovan'ny fepetra mifototra aminy 2020 ampiraketan'i Jehovah aminao ny arety mandringana mandra-pandaniny anao tsy eo amin'ny tany zay fa hidiranao holovana eto indray de arety mandringana ao zay ataony raikitra aminao ary ny arety mandringana tsy tokana be deabe ary misy arany zava-baovao tsy fantatritsika fa ho an'ny olona tsy manaky ny fepetra ho tratran'izany izy raikitra tapisaka amin'izany 2020 ary arety mahasozanina sy tazo mahamay sy fahamaizana sy hafanana mangotraka sy andro miantona sy varymain'ny rivotra na maty fotsy namelezan'i Jehovah anao de anentsika anao ireny mandra-palanindritra anao tsy amelan'i Jehovah andro fitsaran'i Jehovah ho ringana amin'izany ianao ary io ny resantsika hoe tsy io ihany ange ny fahavalo hoe be deabe ny fahavalo hoe be deabe ny aretiny be deabe ny loza mety anjo fa raha tsy mahatratra anao ny anankiray de ho tratra ny zavatra hafa ianao ary io no tokony eritreretantsika isambatan'olona satria Andriamanitra rehefa miteny de tanterahany zany zavatra zany fa mamonjy kosa izy ny olona mankatony fepetra ary hovarahana ny lanitra ozy eo ambony lohanao ary ovy ny tany eo ambaninao zany hoe tsy zavatra mokatra tsony am'izay ataonao rehetra ataon'i Jehovah vovoka sy jofo ny ranonorana amin'ny taninao izy avy any an-danitra no hidinan'izany aminao mandra-paharinganao atolotry Jehovah ho resy eo am'lohan'ny fahavalonao ianao ka lalana iray ozy no ivoahanao hiady aminy fa lalana fito kosa no antsiranao hiala eo anoloany de ho mpanjenjena any amin'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany ianao ary ny fatinao hoaniny volo-manidina rehetra sy ny bibidia ka tsisy anaitaitra azy zany ny zavatra hitranga misy zavatra roa misy fepetra avy amin'Andriamanitra napetra no amin'ny olom-boafidy araka ny teniny i Timoty hoe raha azo atao raha olona tena kristianina mivavah ho an'ny olona rehetra mivavah ho an'ny mpanjaka ho amin'ny mpitondra ho amin'ny manam-pahefana raha te hiadana sy andro fahizaytsika tsy ampy an'izany tsika kristianina nefitsika fa inona nataotsika mitady anongana zay tonga eo fa rehefa io ny hitranga mbola tsy hitatsika zany hoe tena Jesosy tokoa vonoina fa Barabasy no alefa fa i Barabasy io tsy hitsitsitsy anao io andringana anao io tonga fahafatesana ao anao io ary mampatahotra ny fiafarany aty amin'ny 2020 tsy vitany hoe loza fa ozy hoe na ny fatinao aza ozy hoan'ny voro-manidina rehetra sy ny bibidia zany hoe efara amin'ny fahafatesana matsiravina ka eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany napetraka zany mba ho ahatonga antsika andiny tena tanteraka tena te hamonjy Andriamanitra matoa misy an'io hoe tena be deabe ny sitrana kanefa miara-dalana amin'izay be deabe mbola ohatra mitombo isa ny tratra valana retina ary tsy vitan'izay ihany mianaka manerana ny nosy izy io fitiavan'Andriamanitra zany mba hamperitreritra antsika hoe tena misy ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny ankilany fa misy koa ny loza amin'ny ankilany zany hoe andro fitsaran'Andriamanitra zao ka zasy ianao zay mbola mitoetra ao anatin'ny fimonomonona tandrema rere olona no de ho avy tapoka ny fahatezeran'Andriamanitra ny amaranako azy de ny teny voasoratra aty amin'ny Zefania fiteniko tsotra fotsiny fa mbola ho lava ny raha antsika tsy fampaherezantsika tsy misy fanomezantsiny mihitsy fa ny tanjonakendrena de mba tonga antsika ho tonga saina tanteraka mihitsy ka hiala amin'ny toetra ratsy anaiky ny fepetra rehetra apetrak'Andriamanitra Zefania toko faharoa ny 2:7 faranako amin'io afatra avy amin'i Jehovah ty
miangona ozy iny mivoria ianareo ry firenena tsy manan-kenatra rehefa tena dinianange tsy manan-kenatra eo anatrehan'i Jehovah tsika matoa ao anatin'izao fahoriana zao atsaritaka fikonokonaona anakorotana kanefa efa tena fahafatesana no mitranga miangona eny mivoria ianareo zy ry firenena tsy manan-kenatra de tsy mbola miatra ny didy mielona tonony akofany andro mamperitreritra atsika hoe mandalo angezo fiainana zao de ny tsy mbola tonga aminareo ny fatezerana mafiny Jehovah ozy eny de ny tsy mbola tonga aminareo ny andro firehetan'ny fahatezeran'i Jehovah mitediavan'i Jehovah ianareo mpandefotra rehetra amin'ny tany zay fa nanaraka ny fitsipiny tadiavo ny fahamarinana tadiavo ny fandeferana angamba ho voafiny ianareo ozy amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah tezitra Jehovah kanefa natezitra ary izy ny olo-marina le mandeha amin'ny fahamarinana le mitady ny fandeferana ho voafiny amin'izany fahatezeran'i Jehovah zany ary zay no irintsika hitranga eto amin'ity firenentsika ity ozany lazainy fomba fitenitsika hoe atsipy ny teny atsipy ny tady ozy eny atandroko ny omby fa atsipy kosa ny teny any am-pony mahalala fa raha ny filazan'ny soratra masina hoe aoka zay manatsofiny iaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana de matoko sy mino fa eritreritra tsaritsika manomboka izao ary andray fanapahan-kevitra hitodika amin'Andriamanitra ary ny fitodiantsika amin'Andriamanitra sy ny fibebahantsika de ny fanajantsika ny fepetra hoentin'ny tompon'andraikitra naranofo naram-panahy fa avy amin'Andriamanitra zany vavakisika Jehovah Andriamanitra ray de misaotra anao noho ny fitiavanao lehibe ka mbola etezanao ialanenina hiteny aminay tsiraray avy tsy manameloka naizana izy ianao araka ny teninao hoe tsy sitrapo ny afatesany ratsy fanahy fa mba ialany amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy mba hipakany ampon'ny olona tsiraray avy tompo zany teny zany ka hiteraka fiovampo mba hitotrahanao famindram-po an'izao firenena zao misaotra anao satria maro ny sitrany kanefa mamindraha fo tompo aza mandringana ianao vonjeo zao firenena zao ary matoky sy mino izay fa Andriamanitra tsy miangatra ianao fa ianao no aneo ny voninahitra ao ka anafaka tanteraka anay ao anatin'izao fahoriana zao de misaotra indrindra ray io ny anaranao Jesosy amen de manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy veloma tompoko